ry havana malala dia amin'ny fofen'ny fifaliana indray no iarabako atsika menakavy a na eto Madagasikara na ty ampitan-dranomasina ty rehefa alarobia ariva tahaka zao dia nanokana fotoana ny tenako mba hampianarana atsika manerana izao tontolo zao amin'ny alalan'ny tambajotra serasera na Facebook ary raha eto Madagasikara indray dia sady mandeha amin'ny radio no mandeha amin'ny télé ity fandarana ity araky nefa nampanantenako satria ty fandarana ity moa matetika zany dia tena mivantana ho atsika ty ampitan-dranomasina indrindrandrindra tsika ty Frantsa ty izay tsara marina fa amin'ny le 20 mai de fa isy vavaka délivrance spéciale ho an'ny fo izay ho tanterahako aty Frantsa ty Paris ivavaka ho atsika zay manana olana any amin'ny fo ny tenako ary ho tsapaitsika zany hoe tena manasitrana avy Andriamanitra, tena manafaka avy Andriamanitra, tena ho tsapaitsika efa naveriko ombeno mihitsy fa misy aretina zay manahirana ny dokotera ny mitsabo azy, sarotra amin'ny dokotera ny mitsabo azy ary anisan'izany ny areti-po ary misy olona reraka ho azy ny vantana, malemo azy ny vatana, tsy mahita tory amin'ny alina, misy zavatra be da be tsy mandeha am'izay loany ny fahasalamana ny anatin'ny tova rehetrarehetra any tsy mety tena hoe tsy mety tena salama rehefa tena zohina nefa riavana de any anatin'ny fo reny aretin'ireny avy any anatin'ny fo ary zay no nahatonga na hoe hitsapa mihitsy ary inoko fa itsika ty Frantsa ty olona tsy azo rebirebena ary olona tsy azo ambakaina satria zay no fiheveran'ny olona sasany hoe rehefa misy mpitoro teny ohatranay zao de olona mpanrebireby vahoaka, olona mpanadala vahoaka, olona mametsifetsy, olona pisoloky de andao ho tsapaitsika tena zay marina ve ianao marary, ianao reraky ny aretina, ianao ny tsabo tena taty Frantsa taty tsy mety sitrana, tsy voatery areti-po io fa araky ny teniko teto hoe misy aretina be da be amin'ny vatantsika zay miainga avy ao anatin'ny fo ka rehefa sitrana ny fo de sitrana ho azy reny aretin'ireny ka defi no apetraky tsika fa nambo no apetraky tsika mbola veriko any hoe veriko fa olona tsy azo rebirebeny tsika ty na olona manaky adalaina noho izany amin'ty asabotsy le 20 mai ho avy ity dia anatanteraka izay délivrance zay tsika ivavahana ho atsika hitsapahtsika ny hoe enao malahelo lava, rera-dava, marary lava, mikorotatsaina lava, tsy mahita torio, matsiaro anao fa ohatra misy zavatra tsy mandeha amin'ny zelony eo anatin'ny vatanao ao andao ho tsapaina hoe tena manasitrana ve Jesosy koa zany indrindra ny antonyty fandarana zay ataotsika isaky ny alarobia arivo ity ary eto sady de manasatsika mipartage maximum any am'izay azonao andefasana izao fandarana zao ary mbola mafisiko foana fa tsy amitsika mpivavaka ihany no andefasana an'ity fandarana ity na mpino sampino fa tena maniry mihitsy aho ny andefasanao am'ty fandarana ity am'ireny le olona tsy mihinao n'Andriamanitra sy mpaniratsiry reny alefasoany mihitsy zany am'le mpaniratsira sy mpiteny ratsy mpanompa amin'ny pastery reny alefasoany fa milan'ny zany fandarana zany reny olona ireny mila reny olona ate antikrista reny olona ny vavaka taloha reny fa zao izy lasa mpiteny ratsy mpaniratsira n'Andriamanitra alefaso amin'ireny le olona mpanenjika fivavahany reny apartahoany satria reny olona ireny mihitsy ny tena mba ilaina no mareany itony fandarany tony ary tafapitany amin'ny mihitsy itony fandarany tony ary tsika ary tokony isisika mihitsy andefa nytony fandarany tony ihany tsy mampatahotra indraindray zany any am'le zavatra jerentsika de any am'le hoe pastera opapaigny any ane de ataona aloha anopa fa tsy maninona fa tsika efa sitrana ny areti-po efa salama ary mba maniry tsika ny mba ho sitrana ohatra tsika koa reny olo reny ilamitsaina ohatra tsika ihany koa mahataty opa vary raraka mahataty teny ratsy mahataty tsikera
de mba anana filaminatsaina sy fiadalam-posy fifaliana ohatra atsika nininona midona amitsika de mba fifaliana ho atsika ny mahita an'ireny olona ireny ho afaka satria ireny ange ny mahatonga an'ireny olo ireny manao mpavary raraka sy mitendra atsona reny marary eny ny fony misy zavatra midona ange ao anatin'ny fony ao de amin'ny fandaran'ohatra tony izy mba mamoaka ny ao ampony amin'ny fandaran'ohatra ny tony mba amoan'ny alahelony de rehefa mamoaka ny alahelony amin'ny commentaire eny izy de maivamaivana ny fony ka raha mba hitony fandarany tony mo manasitra anazy mamoaka ny teny ratsiny sy fanofanompana ao anatiny eo mba mampamaivana ny fony de ina moa ny maharatsy an'izany fa avelao izy ianao fa dia apartao any amin'ny any ataovy tonga any amin'ny any mba hita iny tompo azy izany na zany naty zany dia tsy ndriko hoe te-piandohana sady mbola veriko ihany hoe aty à Paris France tsika raha sitrapon'ny tompo ho hitatsika eto amin'ny page Facebook eto ihany ny nisy ty ny toerana fa ny daty efa fatara fa le 20 mai ho avy zao no anatanterantsika ary tsy maintsy miova amin'ny fiainanao ianao ohatrany tsy mety manam-pifaliana ianao mahatsiaro ohatrany tena hoe irery mitady amoy fo zany ianao efa tena tsy mahita tanaka le tena ianao mahatsiaro hoe fa inona ary ty mahazo anaty fa maninona ny zarery onjonjoko za ary misy fotoana ianao te amony tena te amony tena indrandray ianao miteny hoe nieritseritra ianao tonga tia Frantsa ty ianao hiadana tonga tia Frantsa ianao tokony lamitsaina ty ivelany aty nefa ny arakaraky ny atongavanao aty vao maika toatsy zay ny zavatra misy fa fadisompanantenana tena ho anatao atsika ty fandaranty ary mino fandray zavatra ianao melohan'ny zavatra rehetra andolo atsika hivavaka ary angadaka ny fitareny tompo misaotra anao satria Andriamanitra lehibe sy marina ianao ary mahagaga ankehitriny tompo mitenena aminay ampaherezo izahay tary olo lalana izahay ary reo zay tena mila fanafana androany dia afao izy ireny sitrano izy ireny vonjeo izy ireny ho afaka izy ireny amin'ny anaran'i Jesosy misaotra indrindra tompo amen rehefa ifarany ty fotoana ty dia mbola anao délivrance indray mitena koa délivrance ho an'ny fonao ary inoko fa maro aminareo tsy maintsy hijoro vavolombelona raha mba mety re androany mba miangavy raha tsapanao misy zavatra miovy ianao ao arinan'ny fampianaratsika na ny toriteny ao anaty aorinan'ny vavaka tsapanao maivamaivana ny fonao na tsy haiko hoe misy zavatra tsapanao ny ala tany anatinao na tsy haiko zay sensation na ino moa zany fahatsapana ny ainanao ao arinan'le vavaka na nyray andro aty arina na ndroa andro aty arina de afaka mandefa commentaire ianao misaotra pasteur fa zao ny zavatra tsapako tao anatin'le vavaka sy le fampianarana zao ny zavatra ny ainako afaka mandefa commentaire ianao satria ny antony mba ilaina hitan'ny olona ihany koa le zavatra tsapatsika ao arinany tony vavaka nataotsika tony efa nisy eforay volana zay teo eo angamba ray volana nanaovako ny fandarana teto eforay volana de rehefa nisy zavatra tsapanao sady tao anatin'izay ray volana izay momba n'izay fampianarana nataotsika teto de ao anatin'ty le ao anatin'izao émission zao ny de efa afaka mandefa commentaire sady tsotra le antony ny fijoroana vavolombelona na commentaire alefanao dia mba hakasika fiainan'olona maro mba ampitombon'ny finoan'ny olona marary fo reny hoe tena ohatra zany mihitsy le nahazo ana fa mame fanatenana olona zany hoe mba sitra mato sitra ny raha vaviny de mba sitrana ihany koa ao anatin'ny commentaire atsika reny zany no hijoroana vavolombelona mba isy olona maro tena io kasi rehefa mijoro vavolombelona no de misy olona mahery ao anatin'ireny misy olona manana fanatenana ihany koa anatin'ireny ka aza misalasala tao anatin'izay ray volana ny rahantsika tao anatin'le hoe vavaka ho an'ny fotia sy émission makasika amin'ny fotia miangavy anao aza misalasala raha mba misy zavatra azonao tenena ka tsapanao tao anatin'izay ray volana zay de ny fanafahana ny fifaliana ny torimaso ny fanasitranana de aza misalasala le faso mba ho hitan'ny olona sy hitan'ny namatsika zany atao amin'ny oabolana toko fahenina ambin'ny folo toko fahenina ambin'ny folo no ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy oabolana toko fahenina ambin'ny folo andiny fahavalo ambin'ny folo manao hoe
ny fiavina vonana mialony fahasimbana ary ny fanahy mirehare mialony fahalavona fa tsara ny malemy fanahy ao amin'izay manery-tena noho ny mizara-babo amin'izay miavonavona. Androany a dia resaka momba amin'ny friariana sy ny fiavinavonana. Ozy izy mivolazan'ny baiboly hoe ny fiavinavonana mialony fahasimbana ary ny fanahy mirehare mialony fahalavona. Tsara malemy fanahy ao amin'izay manery-tena noho ny mizara-babo amin'izay miavonavona. Rehefa mijery an'ireo ten'Andriamanitra ireo tsika dia ozy izy ny ten'Andriamanitra eto hoe ny fiavinavonana mialony fahasimbana ary ny simba voalohany dia ao anatin'ny fon'ny olona. Ny olona mirehirery havana sy ny olona miavonavona dia tsy maintsy miaraka amina areti-po. Ny firehareana sy ny avonavona, ny fieboebona dia tsy maintsy miaraka amin'ny areti-po. Tsy possible mihitsy ny olona iray rehefa miavonavona na mieboebo ka tsy marary fo, fa tsy maintsy marary fo ny olona mirehare ny olona miavonavona. Ary inona ny dikan'le hoe mireharea, miavonavona, mieboebo? Izy io dia fihetsika tsy miainga avy aty ivelany, tsy miainga avy aty ivelany fa miainga avy ao anatin'ny fo. Ny firehareana rehetra dia tsy avy aty ivelany fa avy any anatin'ny fo. Ny avonavona rehetra dia tsy avy aty endrika ivelany fa avy any anatin'ny fo. Rehefa mahita olona ianao miavonavona na mangarika dia tsy problema any amin'ny maso io. Raha mahita olona miavonavona ianao le mianjonanjony ireny dia miavonavona eo tsy mifampiarabana tsy any, dia tsy problema na vava tsy miaraba io, fa problema any anatin'ny fo io. Dia avy any anatin'ny fo ny miainga ilay avonavona, avy any anatin'ny fo ny miainga ilay firehareana. Dia rehefa miainga avy any anatin'ny fo le izy dia mivoaka ho azy ety ivelany, mipotra ho azy ety ivelany. Dia reny amin'izay le olona le hitanao iny komba miavonavona, dia iny komba tsy miarabana, iny komba mirehare, iny komba mieboebo. Dia le fietsika ivelany fotsiny tarafatsika azy hoe manao pozin'olona mirehare, mibotsombotsona, fiteniny tena enina hoe le fitenin'olona le tena manindritsindry reny, fitenin'ny olona manambany ny hafa, fitenin'ny olona tsy manaiky tsindrina, tsy manaiky tsindrina, tsy manaiky tsindrina. Reny olona ireny tompoko dia manana areti-po reny olona ireny, manana areti-po reny olona ireny. Zany mila takatsika tsara reny. Raha mahita olona ianao le karazan'olona, ary misy karazan'olona any ohatrany, vao miresaka izy tonga dia eninao mihitsy hoe te ampiseho ny maizy azy, zay manana an'izao, mianatra an'izao, mianatra tatsy, mianatra momba an'ry, makasika an'ity, ny diplôma akoatr'izao. Ka raha vao hitanao amin'ilay endriny fotsiny sy ny fomba firesany fotsiny fa te hanindritsindry izy, te hieboebo izy, dia tonga dia problème any anatin'ny fo ireny olona ireny. Ary raha vao tsy mampiseho an'ireny izy, raha vao tsy mirehare ohatr'ireny izy eo mason'ny olona, raha vao tsy mieboebo ohatray dia le fo no lasa mibontsina, dia lasa miafina ao anatiny ao zany izy, miafina ao anatiny ao le izy, dia lasa mibotsina ny fony, dia marary ny fony. Dia nefa izy zany te hanapoaka an'iny ety ivelany, te ampiseho an'iny ety ivelany hoe za manam-bola, za manan-karena, jereny tômôbiliko, jereny fananako. Dia le izy nefa tsisy n'izy ampisehoany an'izay, dia lasa mikobona fotsiny ao anatin'ny fony ao le izy, mikombona ao anatin'ny fony ao. Dia iny makarary azy. Ary anisan'izany aty a Frantsa, aty ivelany aty. Raha aty Madagasikara manko ianao, raha aty Madagasikara ianao dia be da be ny olona azonao tsindritsindrina,
de milama tsara ny fonao rehefa avy nanindritsindry iny rehefa avy nyrearesy any anao de milama tsara ianao hoe tena voatsindriko daholo ny olona rehetra voatsindriko tamin'ny fitafiko voatsindriko tamin'ny motoako voatsindriko tamin'ny tomobilako nitsindritsindriko tamin'ny anako tena any de milama ianao amin'iny rehefa avy nanindritsy fa ny olana ty andafy misy fotoana ianao manam-bola manan-karena manana an'ity anananao zatra rehetra nefa tsy hitanao le olona hoe iza re zany a no azoko tsindrina iza ny azoko irehariana satria ianao olona mitokamonina rery ato ianao rery ato ianao sy ny arenanao ary ny olona ty koa tsisy azonao tsindrina am'zany fa samy manana de raha ianao zany rehefa le zatra ny rery sy le miheboebo reny nefa tsy mivoaka le izy de io ianao lasa tsy mahazo aina io azonao de lasa tena tsapanao am'izay zany hoe maninona ary zany ohatrany tsy mahazo ainy a zany ohatrany tena tsy mety falifaly ianao zany de mijery Facebook ianao de mijery telefona ianao de manala azy eo amin'ny telefona nefa ianinao ihany hoe misy zavatra tokony hivoaka ao anatinao fa tsy fantatry hoe inona le zavatra tokony hivoaka ao anatinao fa tsy mety mahazo ainy ianao tsy mety kifalifaly tena any ianao tsy mety tena lasa ianao manao makany amina salle fanaovana gym reny fanaovana sport reny satria ozy ianao mila manao sport aloha tena avy any anefa ianao eninao ihany a misavatra ohatra ny mbola tsy tena mety miarakaraka amina vehivavy ianao de miarakaraka aminany ao de eninao hoe fa hoana ary zany le tena marina de zao misy zavatra tianao avoaka ao fa tsy hitanao hoe aizany amoana azy lay firehareana lay fiavinavonana lay fiebebona misy zavatra tianao avoaka ohatra ny te anindritsindry ianao nefa tsy hitanao iza le olona hotsindrina zany angery avany zay ho anylazaiko anao hoe ary be da be ny olona tratrana zavatra ohatr' zany be da be ny olona tena tratrana zavatra ohatr' zany ino moa no mahatonga ny ohatra misy olona migadra ny amponja izy migadra ny atam'mora migadra ny ampigadrana na ny atam'mora rehefa reny olona mieritreritra ny tena no zavatra noho ny afy reny ho ambony noho ny afy reny no migadra ny atam'mora de ny aretina tsy maintsy mahazo azy ao atam'mora ao ampigadrana de areti-po zay daholo ny raha vo ny olona ray ny miavinavina ka ny olona anakiray no mirehare ny olona anakiray mieritreritra ny tena no zavatra ka tratrana ohatra migadra tampoka any izy a de ny zavatra mahazo azo voalohany ao aloha de tsy maintsy areti-po satria zao no ao an-tsainy hoe fa hoana moa any tratran'izao le maizy a le toerana misy a le fiainako ohatra maninona ny tratrany zavatra zao tonga de areti-po ny mahazo andreny olona ireny raha vo ny olona anakiray zay no mirehare manana fiebebona ary olona mpiavinavina kanefany nisy zavatra ny dona tampoka teo aminy ohatra nisy eseky tampoka ohatra fikarakana taratasy ohatra nisy birao tokony hidirany de rehefa nitsofoka tao amin'ny birao izy nefa tsy niraisin'le olona na tsy ny réussir le zavatra nataony tao tsy ny réussir fa reny olona miavinavina sy mihebohebotsy mirere reny raha vo tsy miréussir zavatra nataony io tonga de any amin'ny fony voadona tonga de tsy maintsy ao amin'ny fony voadona raha ohatra ka sanatria misy fifandonana na olana mitranga mety misy zany amin'ny fianakaviana ny amin'ny mpiara-miasa na ao amin'ny fianakaviana na eny amin'ny fiarahamonina misy olana kely misy fifandonana ka tsy mahazo rary ny olona io tsy mahazo rary ny olona mieboebo tsy mahazo rary ny olona mirehare io tsy mahazo rary ny olona miavinavina io de any amin'ny fony voadona tonga izy de tena tonga de fa hoana ny natao an'izany a fa tena tsy manaky an'izany a any amin'ny fony voadona
zany tompoko ny maharatsy ny friariana ny avinavina febebona vo misy zavatra tsy mety amin'ny fiainana ary tsy ilozany zavatra tsy mety zany tsy ilozany zavatra tsy mety zany ohatra hoe marary tampoka any amin'ny hôpitaly izy moa ny olona tsy arary izy ny olona tsy arary fa akoatran'le aretina mahazo azy ohatra hoe sanatria narary ny kibony na sanatria nanao accident na moto izy de tsy vitany hoe tapaka fotsiny tolany amin'iny tsy any amin'ny hoe tapaka tolana nanao hoe folaka ny tongony fa any amin'ny fo nahoana nitratran'izao zaty tsy manaiky an'izao ny tena zao de amin'ny fiainana nefa misy zavatra mety mifandisy foana amin'ny fiainana zany misy zavatra mifandisy foana amin'ny fiainana misy zavatra tsy araky ny eritreretinao foana mitranga amin'ny fiainana fa eo ny olona anankiray misy an'io avinavina sy friariana sy febebona io de tsy maintsy any amin'ny fony ary zany ny mahatonga ny litanareo reny le hoe olona bilangilangina be reny tsara tare be bogosy be bilangilangina be fa maty tampoka izy tsy tapaka lalan-draha fa tonga de mijanona amin'ny fony reny le olona hitanao le hoe mirehare be mieboebo be miavinavina be le tsy manaiky tsinitsindriny reny mihitsy tena ny hitovizany reny olona ireny de ny fijanonany fony tampoka inona moa no mahatonga ny fony tampoka mijanona tampoka ny fitepony fony satria inona ny antony misy zavatra tsy araky ny eritreretany tranga teo izy anefa efa mieritreritra fa izy ny faratapony izy ny ambony noho ny olona rehetra izy ny manam-pahaizana noho ny olona rehetra izy no matanjaka noho ny olona rehetra izy tsy azoniza tsinitsindrina mihitsy izy tsy azoniza kitikitihana mihitsy izy tsy azoniza nananana mihitsy kanjo misy natsindry tampoka kanjo misy zavatra tsy voadepasiny tampoka tsy voasurmonteny tampoka kanjo misy zavatra tsy azony oarana tampoka de tratra tampoka izy amin'ny fotoana iny tratrana fahadisopana tenana tampoka hoe tena tsy araky le eritreretiny am'le fahaizany le volany le arenany any amin'ny fony voadona ao amin'ny fony voadona ny fiavina vonana mialohan'ny fahasimbana ary ny fanahy mirehare mialohan'ny fahalavona de hoy izy de ny fahatsy mefolo fa tsara ny malemy fanahy ao am'izay manetry tena no mizara babo am'izay miavinavina ry rahalahy sy anabavy malala ary zany ny antony mahatonga ana rapino anao no mandinika an'ty miaino an'ty toroteny ty raha tena mpanompon'Andriamanitra ianao de zavatra anankiray tena teneniko anao manaova délivrance foana amin'ny fonao de mandini tena ianao raha vao manaiky hoe tsy manaiky ino izy ty hoe tsy manaiky tsinitsindrina lava io tena aretina io satria ny antony tsotra ihany tsy maintsy misy foana nge olona ambony noho ianao tsy maintsy misy foana nge olona mahery lavitra noho ianao ary raha ianao zany nitratrany le hoe tena zanay tena tsy manaiky tsinitsindrindray tena retim-pony anaran'zany ary raha izay de ianao zatra manindritsindry ny hafa io koa sy mirehare io koa de aretim-poko io satria amin'ny fotoana ianao tsy mahita olona tsindrina ary tsy mahita olona irehareana de lasa miangona ao anatin'ny fonao reny zavatra reny de mahatonga anao tsy mety mahazo aina zany nge ny mahatonga olona sasany jerenareo tsy mahazo aina mihitsy raha tsy mifosa olona ary zany anisan'ny teniko ty raha miresaka ny tylerika hoe délivrance ho an'ny fo tya no mahatonga na efa nyteny tamboalohany teo hoe tsy mampaninina mihitsy raha laha sainabavy malala avy elao ny olona mokany ao ampony avy elao ny olona mokany alahelo mihitsy ao anaty commentaire satria efa hitanareo ty anindritsindry olona izy ty anambany olona izy nefa tsy hitany le olona tsindrina de alomba zany tsindriny eto sy amohan'ny alahelony eto ao anaty commentaire te hitady olona ambaniny izy satria izy manam-pahaizana be zany hoe manatsaina be fa tonga ty andafy manambola be fa tonga ty andafy manana tomobile fa tonga ty andafy manana asa tsara fa tonga ty andafy
de tsy hitany zany hoe iza no tsindrotsindriny io de tsisy de mba za zany mba fanararotan'ny olona eto de iny izy le mamokany ao ampony le mireharetsy le mibotsimotsona sy le mamokany de iny afaka le alahelo azonareo le teknika de afaka le alahelo afaka le fony de raha mbola tsy afaka amin'iny ianao de am'le 20 mai ho avy zao aleanao an'le délivrance spéciale ty Paris aty de mila tonga mihitsy ianao délivrena metrahantanana mila tonga mihitsy ianao délivrena metrahantanana rehefa avy namoaka ny alahelonao teto ianao nanindry tsindry pasteur teto ianao niteny ratsy teto ianao nanompy ianao nefa mbola heninao ihany hoe mbola misy tsy milamina de efa metrahantanana sy délivrance matanjaka mihitsy ny ilainao fa ho afaka ianao ao afaka de zany ny mahatonga ny olona hitanareo ohatrany hoe manino sy te hifosa olona foana te hiresadresaka foana man'olona de jerenareo tsara ohatra misy lanonana vonjena ohatra na misy ohatra zany aty Madagasikara moa zao ny tena misy andreny le course moto fa tsy haiko na atsika aty France raha misy andreny le course kely na scooter reny inona moa no mahatonga ny tanora tianao andreny mba misy zavatra tiany avoaka ao anatin'ny fony de reny le moto le manenoneny ke le scooter le ampanenona mafy be reny mihitsy ny échappement de le tena reny zany tsy hoe miproblema na moto reny fa problema any amin'ny fo reny de tiana asio mihitsy hitan'ny olona hoe zao zay mitondra nyty tena de reny retsaretreny misy zavatra voadona daholo anatin'ny fon'olona ka raha misy hafa azy ohatra manindry azy ao matsindry azy ka midepasy azy de geny mihitsy sy any anatin'ny fony ihany hoe tsy milamina inona mahatonga ny accident na tomobile de le fréariana sy fibebona zay nenao ohatra tomobile V8 nefa tampotampoka hoe misy tomobile kely Duster midepasy anao de mihetsika le ambopo mihetsika le avonavona sy le fréariana iny tomobile kely iny midepasy ana nefa V8 hitanareo zany fa tena lasa amizay fréariana ka io tsy problème tomobile tsy problème accident fa problème fo ary zany no ampahafantarana atsika ao anatin'ity délivrance spéciale ho an'ny fo ty mety mitrango zany eo nivon'ny fianakavianao sy ny havanao ne mety mitrango zany mety misy havanao tsaratsara kely noho ianao mety misy fianakavianao manamana katao kely noho ianao misy fianakavianao manana na vita trano noho ianao tsaratsara noho ianao ny tomobile na bebe karama kely noho ianao de tsy mahazo aina nefa ianao hoe tsara noho ny karamany nahazo tomobile tsara noho ianao izy nahazo vady vazaha noho ianao izy nahazo zao de ianao ny lasa tsy milamina de reny zany tsy hoe fialonana fotsiny reny fa tena fréariana mihitsy reny hoe fa maninonino mavita zavatra noho iza maninonino lasa ambony lavitra noho iza na ninonino navita trano noho iza na ninonino nahazo tomobile lavitra noho iza de tsy resaka zavatra mandeha ho azy fotsiny ety ivelany reny tsy problème lokona trano tsy problème na tomobile fa ao anatin'ny fo misy zavatra tena hoe misy fréariana androany raha manana zavatra ohatra zany ianao raha lasina bavy ho faty tampoka an'io aretin'io ianao raha ianao le matsiaro le ohatrany hoe vao misy olona mahazo zavatra tsaratsara anao de tsy manaiky tsindriny ianao de andeha defie an'iny hoe tena tsy maintsy defieko io fa tena de mandeny tena fa problème fo io ary amonao anao tampoka io afaty tampoka anao io zay efa nahita olona be da be tratrany zany ry havana andro hoany mangata fa mindrapon'ny tompo de mangata fa melakeloka fa hanampy anao Jesosy ary hanafaka anao ny tompo ary any asitrana zavatra mavesy rehetrarehetra ao anatin'ny fonao izy na any ampianarana io mety aty ampianarana ianao zatra nefa laharana voalohany foana ianao de laharana faharoa laharana fahatelo mety laharana voalohany laharana faharoa
tampotampoka teo le olona tsy napozinao izy ndray latsalarana volo ianao latsalarana fahadimy ianao zany lefa zatra lefa tena hoe zafona latsalarana fahadimy tampoka ianao le olona tsy napozinao latsalarana voalohany de iny ianao ny alina iny tsy mahita tory de livreo androany fa areti-po ny anarana zany ary friariana ny anarana zany friariana ny anarana zany ary mafinaritra ny eriavana de zao hoe tsisy mahasitrana an'izany raha tsy ao am' Jesosy rery any ao amin'Andriamanitra irery any ny fitsabonany zany rehetrarehetra zany ary tsy maintsy afaka ianao ary raha makany amin'ny dokotera ianao zany na makany amin'ny ampitsabo de ny azony dokotera tenenina aminao fotsiny de marary fo ianao de zay de tia ny fanafody misy fotoana ianao mihinana an'le fanafody tsy sitrany satria tsy sitrany ianao satria le loha ranon'le izy tsy hoe misy fierina nahoana atao anatin'ny fonao fa le loha ranon'le izy le friariana le fiebebona le tsy manaiky tsindrina le fiavinavonana iny ny loha rano ka raha tsy io mihitsy ny miala de natapitra hoaninao daholo ary ny fanafodin'ny dokotera rehetra ka natapitra andehananao daholo ny mpitsabo sy ny professeur rehetra hieraky la France de tsy sitrany ianao raha tsy io zavatra io mihitsy ny ngotany ka tsisy mahongotra an'io raha tsy herin'Andriamanitra an'le izy amin'ny fomba hoana ny anangotanao ana hoe fanafodinina ny manala iavinavony zany tsisy fanafody manala avinavony zany tsisy fanafody manala fiebebona sy friariana zany ndany makany amin'ny dokotera pharmacie so de mba misy fanafody eto aminareo to manala fiavinavonana manala friariana tsisy an'zany ny anaran' Jesosy rerentsiretsaka vavaka irery any manongotra an'izany hiala ao anatinao fa raha vao miala ao anatinao zany de misy fanetretena ary raha vao manana fanetretena ianao manana fitiavana ianao de sitrana ho azy sitrana ohatra anay zao le inona midonana inona tenin'ny olona inona zavatra mitranga niza nindritsindry anay efa voatsindry zay rehefa voatsindriko niza miriary aminay de itsikitsikinay fotsiny zay nga tsy azonao irery azy zany zay va voatsindry zany le izy ianao zany aza mieritreritra anindry anay fa zay va voatsindry efa any ambany be any zay fa manetry tena any le izy ary zany mahatonga ny tsy marary zany mahatonga ny fona fiany fifaliana foana zay raha irery an'ny olona de manaiko zay ndray tsy mizesy taminao zany ary tsy hoe mirearenao de andeha hibotsina aminao koa zay hoe ay aleo efa nindreto zay efa miary ambany be ariko alleloia ary eo am' Jesosy rery ihany misy an'izany ny olona ao amin'Andriamanitra ihany mahay an'izany manaiky tsindriny zany manaiky tsy miteny raha naovana vavabe ny olona ao am' Jesosy ihany tsy mireare raha ireare any tsy mahay mieboebo raha ieboebon'ny olona tsy mahay miavinavina raha iavinavonan'ny olona ao am' Jesosy ihany mahay an'izany de sitrana ho azy ny areti-po ary afaka ho aziny zay anankiray ny tenin'Andriamanitra hoe ny fiavinavonana melohan'ny fahasembana ary ny fanamreare melohan'ny fahalavona fa ny zavatra ray faharoa koa ny ty amin'ny boky mpitoroteny ty toko fafito mpitoroteny toko fafito andin'ny faharoapolo manao hoe fa tsy misy olona marina ambonin'ny tany izay manao ny tsara ka tsy manotaka ity zavatra anankiray faharoa melohany amaranako ny toroteny fa tsy misy olona marina ety ambonin'ny tany izay manao ny tsara ka tsy manotaka ny zavatra faharoa makarary ny fon'ny olona ihany koa de fahadisom-panantenana amina olona fahadisom-panantenana amina vady ohatra fahadisom-panantenana amina olona akaiky anao fahadisom-panantenana amina olona nitokisanao fahadisom-panantenana amina rahalahanao tena tension riavana fa marina ny voalazam-baiboly fa tsy misy olona marina ety ambonin'ny tany zay manao ny tsara ka tsy manotaka tsy misy olona marina de manao ny tsara io olona io de ozy ianao io anjely latsaka tany io Andriamanitra ninao fa tsisy olona manao ny tsara ka tsy manotaka inona ny dikan'izay tenin'Andriamanitra zay io olona atokisanao io olona
ataonao modely io olona ametranao fatokisana tanteraka io mety vadinao mety zanakao mety pasteranao io de mety andisy fanantenanao ndray andro any mety andisy fanantenananao ndray andro any mety tsy ho araky ny eritseretanao azy ndray andro any zany anisan'ny makarary ny fon'ny olona tsy napoziko hoe tsy napoziko ohatranao mihitsy ny vadika tsy napoziko ohatranao mihitsy ny zao hoe tsy napoziko hoe eno zao lazaiko zao misy olona aloha ny olona aloha zany rehefa tsy matahotra an'Andriamanitra izy rehefa tsy mivavaka tsy ndriko tsara rehefa tsy matahotra an'Andriamanitra ny olona ray rehefa tsy mivavaka ny olona ray ka tsy matahotra an'Andriamanitra de ataoko hoe 90% 70% de me olona mandisy fanantenana daholo zay de tadidio zay olona andisy fanantenana anao io olona io raha vao olona tsy matahotra an'Andriamanitra raha vao olona hoe ianao ny atahorana ary raha vao olona tsy mivavaka izy de mampiahiafy foana riavana malala ny olona mivavaka reny mbola be dabe no mivadika ny olona mivavaka reny mbola be dabe manao no foana maika fa olona tsy mivavaka ary zany any teninako anao madama Ramse misy fotoana atsika ne misy zavatra tsy takatsika nge ray aman-dreny isan'ny rahalahy sy anabavy ny vadinao rahalahy jerenao nge rahalahy ty teniko ny te asainao manao fitafy sexy ny vadinao manao fitafy sexy fitafy mitanjatanjaka asainao manao fitafy mitanjakatanjaka izy isitona lehilahy ny dikan'izany mba isitona lehilahy kanefany arahanao maso koa izy tsy jangajanga tsy araka amina lehilahy zavatra tsy mitombona ke zany rahalahy ny fitafy ny ataonao sexy izy sitona lehilahy nefa arahanao maso ny compte Facebook arahanao maso ny anany arahanao maso izy fa sao de mampirafy zavatra tsy mitombony zany tsy mitombony zany zavatra ataonao zany ataonao ny fomba rehetrarehetra tonga ny lehilahy ho tarataramy olombelona nofo amandray io olombelona nofo amandray io vehivavy io ary ndray andro any mety misy lehilahy mahataitaitra azy mety misy lehilahy manambola mety misy bogosy noho ianao mahataitaitra azy tsy maintsy latsaka any izy any anao voadisy fanantenana hoe tena tsy napoziko ny vadrianao a rahalahy raha vao tsy manana herin'Andriamanitra ny olona iray ranabavy raha vao tsisy herin'Andriamanitra ao anatiny de tsy possible raha tsy manana force surnaturelle izy de ny herin'Andriamanitra tsy possible resy fakapana zany izy tsy possible resy fakapana zany izy asainao miaingo tsara ny vadinao le vadinao io ranabavy io lehilahy vadinao io asainao tena mijejojejo tsara izy kolokolona tsara izy raha teo bogosy de teneninao izy tandre mampirafy a tsy mitombona zany tsy mitombona zany satria misy fakapanahy eto am'izao tontolo izao misy fakapanahy ary tsisy hery matohatra fakapanahy raha tsy herin'Andriamanitra ny olona manana herin'Andriamanitra ary ndraindray olona tsy mivavaka azy ndraindray mbola lavo anaty fakapanahy ka maika fa olona tsy mataho tsy manana an'Andriamanitra izy tsy mivavaka izy tsisy herin'Andriamanitra izy possible izy tsy maintsy tafalatsaka inona ny tiako tenenina mila miomana isan'andro ianao amina hadisom-panantenana averiko mila miomana isan'andro ianao amina hadisom-panantenana amin'ny olona akaiky anao io mety misy olona atokisanao arabola izy menao azy ny vola tsaky 4 anafaindray andro any ianao mila mino zao teniko zao fa io olona io mety ho very vola ndray andro any mety ho solokiny olona izy ndray andro any mety tsy ho hitanao tampoka izy ndray any mety ho ariny ny volanao ndray andro any izy ny anary azy tsy voatery hoe angalatsy izy fa tsy fatara zay nahazo azy any mety niarakaraka tamin'ny vehivavy tany izy de nisolokiny ny vehivavy ny volana na niaraka tamin'ny namana tany izy de mila miomana amina hadisom-panantenana amin'ny olona rehetra ianao fa io olona mifanerasera aminao sy miodikodina aminao io tsy anjely zany mahatonga ny olona marary fo diso fanantenana aminao azy zanako no everiko fa mba endreny ianao io e no everiko mba tenana diso fanantenana satria ianao tsy niomana
fa io zanako io ange tsy anjery fa io zanako io olombelona no famandra ary mety manao adisona ary baiboly no nyteny an'izany tsisy olona manao ny tsara ka tsy manota inona ny dikan'izany tenin'ny baiboly zany hoe tsy misy olona manao ny tsara ka tsy manota io olona io manao ny tsara androany manao ny marina androany olona marina io kanefa mbola ambara baiboly fa ninina fahamarinany sy ny fahatsarany mety mbola manota izy ka mila miomana amin'ny adi-so-panantenana fa raha vao tsy miomana amin'ny adi-so-panantenana ianao de mety arary fo io asanao androany io asanao tsara androany io mandeha tsara androany io tsy azonao ianteherana io tsy azonao ianteherana io na firy million de euro na milliard na milliard d'ariary ny ampidirina io androany tsy azo anteherana io asanao io mety andiso fanantenana io ndray androany noho izany tsy aza mametraka ny fonao amina olona na amina zavakafa azo anteherana fa zany foana ho any ilana n'andriamanitra rery ihany tsy mandiso fanantenana andriamanitra rery ihany tsy mandiso fanantenana firifiry ny ankizy vavy mamoy fo satria diso fanantenana am'le lehilahy androany tiako ianao hoe mafinaritra ianao tena tsy mbola nahita ankizy vavy manjaka kely ohatra anao mafinaritra tiako ianao de tena babony iny tampotampoka eo mahita zavatra ao anaty telefônina mahita MP ay tsy ianao rery ny chérie ay tsy ianao rery ny anaovany je t'aime ay tsy ianao rery ny anaovany I love you ay mbola be da be olona any ambadika any fahadisom-panantenana ary raha manakina ny fiainanao amina olona ianao amina olona anaty nitokisana mety ivadika io mety ho mpiasa ao an-trano ozy ianao tena ty atokisako mety zanaka anabavinao mety zanaka anateraka ao mety ray aman-drenao mety mpiray tapo aminao mila miomana isan'andro ny fonao fa indray andro any olona io mety misy zavatra tsy vitany indray andro any olona io mety andiso fanantenana anao io mpitsara ireharehanao io mpitsara ireharehanao fa manana mpitsara mahay ianao avoka mahay ianao non andiso fanantenana anao io lehibe anao io patronao io ozy ianao vao misy olana kely de efa manana avoka mahay manana mpitsara mahay mila miomana ianao fa indray andro any misy zavatra tsy vitan'io mpitsara anao io ary misy zavatra tsy vitany io avoka anao io fa zany mahatonga ny olona tapaka lalany raha tampoka netehatra tamin'ny vola be fa tsisy zavatra tsy vitany vola netehatra tamina avoka fa tsisy zavatra tsy vitany avoka netehatra tamin'ny mpitsara fa ipitsara io ny tena anako netehatra tamin'ny ty fa tena tampotampoka eo fa ndiso ny zavatra rehetra tsisy ninina azonao tenena mila miomana isan'andro fa na tsara ary olona eo androany na marina ary olona eo androany tsy misy olona manao ny tsara ka tsy manota io vadinao io akaikinao ambony fandrinanao io asaivo mivavaka io asaivo manolo tena ho an' Jesosy manolora tena kerisery io efa ohatra no mitady marina ihany zany tenin'ny paster zany izy io mody be tsy miteny mody ohatra ny tianao mitondra gâteau sy pizza io mety tsy fantatrao ny andiso fanantenana tampoka rehefa ao am' Jesosy ihany ny olona ary matahotra an'Andriamanitra ihany ny olona no tsy mandiso fanantenana ary etam-pamaranana ny tianindry an'izany zavatra zany hoe zay ny mahatonga ny baiboly any amin'ny bokon'ny Jeremia voaozina ozy izy olona matoky olona satria io olona io androany mety azo antoka sy azo anteherana fa rapitsy mety tsy zay zavatra misy mila miomana ianao raha natoky olona de miomana amin'ny adi-so-panantenana raha natoky olona ka metehatra manolana foana de miomana amin'ny adi-so-panantenana fa raha tsy miomana fa adi-so-panantenana ianao de mety ahita olana tampoka zany mahatonga ny olona tapaka lalan-draha tampoka satria diso fanantenana tamin'ny zavatra nitranga hotahin'Andriamanitra ny atsika anao vavaka ho anao areva aveo ary anao délivrance à distance tsika ho anao manana fanana avinavina friareana
fiebebony ampanaraka vavaka ho anao azao manaiky analan'izany eo anatin'ny fonao ianao mahatsiaro ohatrany tsy manaiky tsindrina io fa mahatsiaro anao vao misy olona manindritsindry anao de tena tsy mahazo aina ianao delivreo fa hiala ao anatinao zany ianinao mahatsiaro zao ianao zao diso fanantenana ary mahatsiaro mihitsy ianao tena marina le tenin'ny paster fa nisy olona nametranao ny fonao fa tena ary am'izao zao anatin'ny fonao manindrona mafy tena eninao hoe tena eninao misy zavatra manindrona mafy mihitsy de satria anao tsy niomana tamin'ny fahadisompanantenana de io midona any amin'ny fonao io nya de zany nefa style de vie akoriavana style de vie za tsy hoe tsy hoe tsy miara-miany amin'ny olona fa raha miteny amiko io le paster ny fandiso le zavatra zao zay niomana am'zany efa zay zao tsy efa napoziko zany style de vie ko zany za tsy fantatry io olona indraindray misy zavatra mifandiso raha miteny le olona tena tsy tafavoaka paster le anatarivo tena nisy zavatra tena tsy nety tampoka de efa napoziko zany za tsy matoky olona hoe metehatra be zany hoe nanao an'iny ianao de zao tonga avy any le olona mahena hoe ianina le teo le mpiara-miasa aminao iny nivadika ohatrany lasa nanao adalana kely tonga de efa fantatry k'olombelona no foa mandray izy de fa zay zany fa de tena mambavaky efa mana-po fa tsy misy olona manao ny tsara ka tsy manoto ny olona am' jesosy any angano mety hoe mbo voaroaro zany fa raha olona tsy manana an'andriamanitra ary tsy matahotra an'andriamanitra tsy maintsy menjera ao anaty fakapana tsy maintsy menjera ho anaty fakapana raha vo any am'tsisy pahita zay ingely izy ndraindray manko zany ange ny olantsika olombelona zarytsika ny olona tahotra atsika azatratrako ane zany misy mpivady manao an'izany na mpifamofo manao an'izany olona mpinamana manao an'izany azatratrako ane azatratrako anaty telefonina ao ane azatratrako ane manao mampirafy de manao izy fa ataony zay tsy atratraranao azy any angely izy manao izy fa mitadiny fomba tsy atratraranao azy ary alefa lamilamy mihitsy ato zao no mety atratra azy ato zany mahatonga andreny olo reny hoe efa 3 taona niarana izy nampirafy tany ambadika tany 2 taona tany ambadika tany izy efa nanao adalana 2 taona teorina ianao vao nahatratra azy satria nataony daholo ny fomba tsy atratraranao azy ary tena marina le teniny hoe ny teninao marina azatratrako zany hoe manao izy fa tsy eo masonao ary manao izy fa ataony zay tsy atratraranao fa ny olona rehefa matahotra an'andriamanitra na eo ianao na tsy eo ianao de andriamanitra ny atahorana any amin'ny miafina ary zany nge le tombotsoandre izy andriamanitra ny atahorana tsisy pahita ary fa izy rery ary ny any de andriamanitra ny atahorana de tsy sa manao adalana izy ary zany ny tombotsoan'le mivavaka sy mino an'andriamanitra ary le manompo an'andriamanitra satria mety tsy hitanao tsisy vady mahita tsisy olona mahita tsisy mpijery tsisy patron mahita fa tsy mahavita mangalatra io tsy mahavita manao adalana io satria andriamanitra mijery azy permanent io mijery azy permanent io de tsy enao ny atahorana tsy ny vadiny atahorana fa andriamanitra no atahorana de milamina ho azy ny fiainana raha anisan'le marary fo ianao zao de arao ty vavaky ty ametrao tanana ny fonao ametrao tanana ny fonao arao zao vavaky zao jesosy io teo afaka androany reako zany teninao zany fa ianao de andriamanitra mpanasitrana reako zany teninao zany fa ianao de andriamanitra mpanafaka jesosy io voaraiko ny fampianaranao fa ny fiavinavonana sy ny friariana de mialohan'ny fahasimbana sy mialohan'ny fahalavona noho zany jesosy esory atao anatin'ny foko ny avinavina esory atao anatin'ny foko ny friariana esory atao anatin'ny foko ny fiebebona teo afaka jesosy teo afaka jesosy esory atao anatin'ny foko ny friariana sy ny fiebebona esory atao anatin'ny foko jesosy ny fizahozahoana esory ny avinavina fa zany mahatonga ny foko tsy milamina
zany mahatonga ny fiainako tsy milamina, zany mahatonga ny saiko tsy milamina. Mamindra fo amiko Jesosy, tena teo afaka Jesosy, miala atao anatin'ny foko ato zany, miala atao anatin'ny foko ato zany, freriana fiebebona, miala ato zany Jesosy. Io hitanao koa ny ratrapo atao anatiko, vokatry ny fahadisom-panantenana. Zay voaraiko Jesosy ny teninao, fa tsy misy olona azo ametrana fitokisana, tsisy olona azo ametrana ny fanantenako. Voaraiko ny teninao, fa tsisy olombelona manao ny tsara ka tsy manotra. Na dia io olona atokisa koa ary mety andisy fanantenana izy indray andro any. Aza vela toky olona Jesosy ny foko, aza vela toky olona ny foko, miala tao anatin'ny foko ato Jesosy ny fahadisom-panantenana. Migala amin'ny anaran'i Jesosy, migala amin'ny anaran'i Jesosy, migala amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso Jesosy ny foko, raiso ny fanahiko tompo, manjaka ato anatin'ny foko sy ny fanahiko ianao Jesosy, manjaka ato anatin'ny foko sy ny fanahiko ianao, mitoera ato anatin'ny foko sy ny fanahiko ianao. Afao a Jesosy, afao a Jesosy, mitoera ato anatin'ny foko ianao. Amen. Samy mivavaka aingana atolorian'i Jesosy ny fonao atao tokantrano ato, tsika tia pitan-dranomasina, tsika tia atao tokantrano, mijery télé, manaraka Facebook na manaraka radio, samy mivavaka atolorian'i Jesosy ny fonao. Ao anatin'ny 2 minitra 3 minitra tsika manaraka ny feokerité, dia atolorian'i Jesosy ny fonao. Mivava dia tsady manaova délivrance. Esory Jesosy ny freriana, esory ny alahelo-po, esory ny ratrapo, esory ny avonavona, esory ny febebona atao anatiko, ny ambo-po diso toerana, esory zany. Samy mivavaka ao anatin'ity feokerité. Misaotra indrindra to, minao fa anafaka andretolona iretinao, anasitrana andretolo retinao, anapaka ny ozina rehetrarehetra tsy ny areti-po ianao. Raha misy am'retolo reto efa tenao anatina areti-po, tsy maintsy sitrana amin'ny anaran'i Jesosy, tsy maintsy sitrana amin'ny anaran'i Jesosy, tsy maintsy afaka amin'ny anaran'i Jesosy, tsy maintsy afaka. Misy vokany tompo sy vavaka atao sy toriteny iny, anala ny ambo-po zay miteraka areti-po, anala ny avonavona, freriana, febebona zay miteraka areti-po, miala ao anatinay zany. Hoafaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy, sitrany ianao tononoko ny fanafahana, sitrany ianao miala ny ozina, miala ny areti-po, ary tsy maintsy afaka ianao manomboka eto amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo. Amen. Zay ny fotoanantsika menakavy angambe amin'ny arak'izay dia amin'ny herinandro andray raha sitrapon'ny tompo ny fandaharantsika amin'ny Facebook ho atsika tia pitan-dranomasina amin'ny resaka momba ny fo. Eto tonga dia mitodika sady atsika tia Frantsa, tia Eropa ray manontolo fa ny sabotsy sy le 20 mai ho avy zao, araky nefa naverimberiko teto efa 2 volana maheritsika nanomana an'izay, dia tsofiko tsika ao anatin'ilay délivrance mahery vaika momba ny areti-po. Efa tsy ndraiky ombenombeno foana fa rehefa marary fotsika dia indraindray tsy mahita tory amin'ny alina. Misy aretina be da be aminatin'ny vatanao la mahatonga anao lasa tsy mahazo aina, mararirary amin'ny vatanao lasa malemilemy, mahatonga anao ohatrany na niana anatin'ny rainanao sy ny tovanao rehetrarehetrany na ny vavononao mety marary, dia anao délivrance anao tsika amin'ny fotoana io. Ny fo ny tena ho délivrentsika, fa za matoko fa isy zavatra be da be ho sitrana amin'ny vatanao ao. Ianao le marary tsy hitany dokotera tsony inona le mahazo anao, fa isam-bolana ianao mandeha dokotera foana dia mitsabo tena foana dia malemilemy dia tena tsy mahazo aina, dia tena andao mba handramana hoe amin'ity vavaka indray mandeha ty le 20 sabotsy le 20 zany tonga eto Paris eto Frantsa, raha sitrapon'ny tompo ny toerana ho amafisiko eto ihany tsy maintsy hoeninareo eto ihany, fa miandry kely fotsiny satria misy confirmation kely zay endrasantsika amin'ny toerana io. Dia mirary ny fitahin'ny tompo atsika mahereza mivavaka dia manolora tena tsara, dia mbola veriko any partage maximum zao fandariny zao, indrindrindrindra amin'ireny le olona tsy tia fivavahany reny,
de ampitahoany ity fandarana ity mba andraisan'izy reny fanafahana izany ho atsika eto Madagasikara dia sabotsy ho avy izao a le 6 mai dia no délivrance atsika ny tenako ivavaka indrindrandrindra tsika eto mbola miresaka le hoe fahendrena sy fahazavatsaina ary mifandray amina fahendrena zay toroteniko te zay a tsy resaka aretim-po fotsiny zay fa mifandray amina fahendrena zay dia sabotsy ho avy zao le 6 mai amin'ny 7 ora maraina tsy diso manerina ny trano fivana vaon'olo teto Antananarivo no anatanterana ny fotoana io indrindrandrindra eto bypass temple de la foi bypass eto Akarobato ary eto amin'ny 3 frères ndefa Nambojanary mametraka manam-peona manam-pitafa ny tenako pasteur tena Randriary Malala no hitondra mivavaka amin'ity sabotsy ity sady hitondra fampianarana tena ilainao mihitsy amin'ity sabotsy ity veloma tompoko